fa olana goavana sendrain'ny indostria malagasy eo amin'ny lafin'ny fifaninanana ny fitoban'ireo entana vahiny avy any ivelany. Isan'ny mitondra fanamariana mahakasika izay moa ny avy ao anivon'ny orinasa mpanao savony etsy amin'ny savonnerie tropicale. Na dia nahitana fiovana aza ny taona 2014 raha oharina tamin'ny taona 2013 dia mbola tsy tena tsara ny tontolon'ny fandrarahana raha ny resaka famokarana savony eto an-toerana no resahana raha nambarany télé générale ny orinasa savonnerie tropicale. Ny savony vita avy any ivelany amin'ny fonony amin'ny endriny samihafa misy moa efa vita avy any ivelany efa voaoson'izao savonina izao ary misy koa le vanitenenay foana hoe tabatabaka savony des montillons de savon vita avy any ivelany izay ampiasain'ireo mpanao savony sandoka eto an-toerana izay nahazo-bahana tamin'ny loi de finance tamin'ny 2012 moa izy io. Marina fa zahirana tokoa zay satria zay tsy mba namena zany faveur zay amin'ny akora fototra zay afarany avy any ivelany na ampiasaina eto an-toerana fa zanatsara tiako any manamarika hoe tamin'ny fitakiana nataonay famerenana ny aban'ireo tabatabaka savony vita avy any ivelany afaran'ireo mbola amerenana azy amin'ny aba tokony alohany hatramin'izay alohan'ny 2012 zay hoe 20%. No antitra ny télé générale ny savonnerie tropicale fa tokony ataony famerenana ho 20 isan-jato ny aba alaina amin'ny rebondillon de savon avy any ivelany mba ho tombotsoan'ny firenena sy tombotsoan'ireo indostrie eto an-toerana izay miezaka ny hitana toerana tsara hatrany eo amin'ny fifaninanana na dia tsy manamora izany aza ny tontolon'ny fandrarahana.